Kaominna telo, Kaominina Sahatona ary Vohiposa no vatsian'ny ivontoerana mpamatsy herinaratra vaovao na Centrale Hydroelectrique naorina eto Andremamovoka ato amin'ny Kaominna Sahatona Ambohimahasoa Matsiatra Ambony. Fotodrafitrasa hamokatra herinaratra hatramin'ny ray faingo 9 mégawatt na 905 kilowatt. Mitsinjara toy izao ny lamina amin'ny famatsiana. 900 kilowatt no hatokana ho an'ny Kaominna telo voalaza teo. Ny 10 kilowatt anampinan'ny famokaran'i ao amin'ny tambazotra iraisana na réseau interconnecté-ny naorina izay mpamatsy herinaratra amin'ny tapan'i Atsimon'i Fianarantsoa manomboka ao Ambohimahasoa ka hatrany amin'ny tapan'i Atsinanana ao amin'ny distrikan'i Ifanadina Faritra Vatovavy. Dia rehefa miala vao Ambohimahasoa zany dia tafiditra amin'ny réseau interconnecté-ny Fianarantsoa izy iny ka mety ny faritry ny Matsiatra ray manontolo zany hatrany Ambalavao Fianarantsoa ary misy ny hatrany Ifanadina reny ankoatran'ny faritry ny Matsiatra zany dia misitraka n'izany herinaratra zany daholo ka ny faniriana dia ny itombony tetikasa toy izao. Tetikasa ao anatin'ny fanatanterahana ny velorano faharoa ny Andremamovoka filoha Androajoelina. Roapolo isanjaton'ny filana herinaratra ato amin'ny faritan'ny Fianarantsoa teo aloha manomboka izao no hiainga avy eto Andremamovoka Sahatona famatsiana afaka sitrahiny 204 tokantrano. Fahombiazan'ny paikady napetraky ny Ministere ny angovo sy akoranafo fitrandrahana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina no mahatanteraka ny fotodrafitrasa mpamatsy herinaratra amin'ny alalan'ny rian-dranon'ny Andremamovoka eto Sahatona izay notokana ny ministry ny angovo sy akoranafo taty an-toerana.